izahay tanora eto amin'ny faritra Toliara ty mpianatry université sy ireo tanora any Fokotany izay mivory eto manaraka zao hita magnaraka afara zao. Izahay dia manambara aminareo izay mpagnorota ty firenena ty, indrindra fa nareo député ao Mapara izay mieritseritsy fa nareo avao tompony ty Madagasikara ty. Izahay dia tsy makasitraka ny fangongana-panjakana, ny lalàna iadianareo iadio raha ohatra ka zany iadianareo, fa tsy midika ny lalàna, midika fangongana-panjakana. Satria fatanay fa ny crise nisy teto amin'ny firenena dia nitondra zava-doza ho an'ny vahoaka malagasy. Ohatra amin'izany ondrana Bois de Rose izay nisy izay nanaovana tantely afadrakotra ity harenam-pirenena ty. Ka regny ve dia tianareo hapoly ndraiky satria fa tsy ampy zany ny vola posinareo ka hangalasy ndraiky nareo zany hanovanareo propagandy hameriverenareo vahoaka. Dia zahay tanora tsy makasitraka mitoetra nareo tahaka an'izany. Ary sy nareo Tananarivo avao i Madagasikara ty fa zahay Toliara mba olombelo manahaka anareo avao koa. Ka tsy ampidirinareo agnatin'ny crise lavareny firenena ty fa mitariky fahantrany gasy. Ny filoham-pirenena dia manao ezaka amin'ny faritsy Toliara ty. Ohatra amin'izany ny kanalin'ny Beza namboariny. Ohatra amin'izany ny kanalin'ny Kiloaka namboary. Lala RN9 amizao koa izy hanao ny RN10. Hoitarinareo 5 taona ndray zany le teteza mitatsika. Bako nareo avao zany ro deba zahay mijaly. Sa manakory zalahy? Marina zany. Sotra tompo. Zahay tanora Toliara zahay vonona mijoro soa, zahay tsy mankasitraky teteza mita hataonareo Antananarivo ao zao, nganay mazava fidianareo atao. Sa manakory zay? Diana tao. Ny fangongana-panjakana tsy enkeninay fa ampidirotsika eo amin'ny fifidianana filaminana ara-dalàna zay ro ilanay.